Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina sakafo efa nialina. Miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana oizitsika ity amin'izao alarobia hariva izao. Iarabana ihany koa ny italiany famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Franck Ramarsson miarabanao eto amin'ity fandarana tera. Miarabanao Sinezy ary miarabako zany amin'ireo mpiaintsika amin'izao takarivo izao. Ya ny misehatra iraisam-pirenena aloha no anokafatsika ny resadresaka Franck Ramarsson mahakasika an'izareo palestiniana. Io moa zany ny dingana iray nataony zareo zany amin'ny fangatana ny amin'ny fanjakana ho mpanara-maso azy eo anivon'ny firenena mikambana azo lazaina fa tsy nampitovy hevitra ny akamarony teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ihany iny dingana nataony lehibe ny fahampanjakana palestiniana Mahmoud Abbas. Zava-misy nge ny tena sikosy aloha amin'ny valo amin'ny telopolo amin'ny zato ny sambato sy azo ny taon'ny ao iny zany hoe be da be zany ny olona ny tsipaka aloha dia angamba amin'ny efapolo ary ireo ihany koa ireo zay ataontsika hoe tsy niteny tsy mivolana. Misy koa tsy tonga. Misy koa zany tsy tonga. Ny zavatra hita zany dia hoe dingana voalohany satria lasa observateur zany manana joue ao anatin'ny firenena mikambana. Donc afaka nisan'izany zavatra ny goavana indrindra dia hoe afaka misaisir izy ny cour pénale internationale zany hoe mpamana Israël. Fa ny tsy hany ihany tiako lazaina eto. Madagascar izay afaka misaisir mivoter amin'ireny zavatra ngeza be ireny. Madagascar dia tsy tonga tamin'ilay fifirina satria namoana. Ny zavatra mangaga mantsy dia hoe azadiny fa palestiniana dia miaraka amin'ireo tany arabo manambola tany musulmane ary nefa nito Madagascar azadiny fa karana betsaka musulman ary manampy be da be nefa amin'ity fotoanany ity. Ny lecture ny olona zany dia hoe nisy ve fivadiany zavatra natonga Madagascar tsy fidy anio satria azadiny fa na nifidy anio aza ny frantsay ny amerikana ny tsipaka ary koa sara misy zavatra ambany latabatra zay tsy hita maso satria azadiny fa atoa de roi veto ny ambassadeur israélienne anome taratasy fakatoavana amin'ny Andriamatoa filohan'ny tetezamita. Eo zany ireo lazaina lava zay eo hoe ny karana ny ataontsika hoe nanampy mihitsy amin'ity fitondrany ity dia fomba ve zany fitsipahana azy satria ohatrany teleo ihany ny fitondrana avy ny tetezamita mahare amin'ny gazety toy ny hoe misy kolikoly eo amin'ny fanonjanana volamena mirehefa mijery gazety isanandro dia tsy maintsy mahita karana foana hoe tratro anatina skandale ka ohatrany hoe manaloka mihitsy amin'ny fitonam-panjakana zany hoe ireo karana islamista zay miaraka amin'ny ataontsika hoe mpitany arabo ary dia hoe inona mivalokafatra ireo namany tany palestiniana ireo amin'ny fitonana malagasy satria matoa nivoaka nalefa internet hoe Madagascar dia tsy nifidy marina fa ireo tany Angola, Guinée équatoriale, Cameroun izy zay mifandray ny Israël dia nanao abstention. Fa ny firenena afrikana anakapoena dia nifidy ho an'ny Palestine. Ka eo zany tsika no manontany tena hoe inona ho any mivalokafatra rapitso hitatsika ngamba mazo. Mbola amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay fa mahakasika antsika eto Madagasikara ihany Franck Ramarsson nisy ny faniohakevitra nga nataon'ny vondrona afrikana mahakasika antsika indrindra amin'izao anatin'ny crise politique izao. Tsy fanokevitra ny tony fa misy analyse zany navoaka ny vondrona afrikana ary izy aloha dia sahirana tsaina satria miaiky izy fa tena insoluble ao izy ny crise malagasy amin'izao satria noho ny firiziriny ny nandanina ny akilany zany hoe ny tena marina moa dia ny hoe ny fany amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina moa ny tena kianina momba an'io le hoe tsy mety amela Andriamatoa Marc Ravalomanana ody aty Madagascar ary hoe na dehors ao izy misy ny ataontsika hoe tonjotra dia laza izy fa hoe raha ny fomba nangalany fitondrana ireo mpitondra ao anatin'ity tetezamity nataontsika hoe ny fitondrana dia kely finoana ihany izy amin'le hoe isy zany climat politique ao izy hoe afaka hitondra fifidiana malalaka sy ao anatin'ny fitonina. Zay zany lazan'ny Union africaine. Ny faharoa dia ny hoe tsy mandaitra le sasy
aty Madagasikara momba an'ilay hoe isan'le fanonganam-panjakana 9% ireo mpitarika sy mpitondra anazy zay moa zany tsy hoe any loatra le izy fa tiany lazaina dia ny hoe mahatonga mianika amin'ireo tany mandina Madagasikara ny tentations hoe tainao fanonganam-panjakana dia manao tran'Andriamatoa Rajoelina tsy satrany ataontsika hoe sazy zany fa dia zay ny tena atao zay mahatonga azy entitra tsy mamelatsika miverina anatin'ny Union africaine tahaka ny SADC ma tsisy ny ataontsika hoe mianika ho ohatrany omamiadana le zavatra nitranga eto Madagasikara. Ny firenena mikambana moa dia efa nilaza fa zay tsy hiditra intsony anatin'ny résolution crise négociation fa ny azy dia fifidianana ny azy nataony. Ny sasa moa ny communauté internationale aloha dia mahatsiaro tena ihany izy fa noho le zavatra ampiarina hoe tsy misy financement dia mikrosofahana ny firenena malagasy indrindra ny vahoaka malagasy dia namerina ihany zany Banque mondiale ny Union européenne mipady hoe inona zany no anampiana ny vahoaka malagasy dia nisan'izany moa zany dia ny hoe vola maromaro tany circule ihany ngamba ny sasany hoe ny Banque mondiale moa zany dia nanome 980 am'zato tapitrisa $. Ataontsika hoe ho amin'ny infrastructure zany ireo tetezina zay tapaka eo ihany koa zany resaka hoe ny fahasalamana ny éducation sy ny infrastructure zay filazan'ny olo zany de proximité. Ny Union européenne dia efa midébloqué zany zao 100 millions d'euros ho an'ny vahoaka mahantra io moa zany négocien'Andriamatoa Belgique le izy tany farany teo. Dia misy koa ao anatin'izay nefany misy fanampiana ho an'ny sehatra tsy miankina 4 millions d'euros. Eo koa zany projet d'urgence izy d'éducation ambon'le 100 millions zany do resako zany 15 millions d'euros. Eo koa zany 15 millions d'euros moa zany le versena ao anatin'ny fifidianana zany le PASEM. Azonao tsara zany eo koa zany mibady zany dia milaza hoe izy teo foana aloha izy moa manana 60 millions de $. Izy hoe route de rouvrage d'art, infrastructure et hydrocarbures 20 millions d'euros. Zany hoe reo zany ataontsika hoe zavatra mbola miteny hoe Madagasikara dia mbola débiteur crédible mbola azo atokisana. Zay mantsika hoe aiza ny tatana andreo aiza hoe iza le fanjakana tsara tatana sy ny tsetra tsy raha ny azy zany mba hoe mba azo dia hoe menany tsy mandalo amin'ny fanjakana kanefa misy koa milaza hoe na teo azy zay le hoe tsy mandalo amin'ny fanjakana dia hitany indicateur na ny amin'ny éducation na ny amin'ny santé dia mbola misy CSB mbola feno mety tany tsara anatin'ny budget hoe misy 700 ngamba le CSB zao ny filazany azy to ary misy eo 300 000 enfants non scolarisables zany hoe na dia tsy nalefa tany amin'ny fanjakana ary izy raha misy miteny hoe tsy efficace zany hoe tsy ampasiana amin'ny fanjakana le vola fa io za aloha izy hoe tsy aro amin'ny fanjakana fa misy mariny ihany zay ihany zay satria tsy anjarany bailleur miteny hoe tia mahay mitatana sa tsy mahay mitatana fa manaraka fotsiny izy manao dity rehefa avy ary zay nataoko hoe tsy maintsy manampy an'ny Madagasikara zany raha hoe Banque mondiale ny FMI ny frantsay koa moa zany tsy niala tamin'izay koa momban'izay satria izy dia efa mitio foana ny AFD. Ny tiako lahena amin'izany dia zao sinezy hoe na eo ary zany rehetrarehetra zany dia betaka ihany ny pression zay ataon'ny Union européenne, Union africaine, SADC, Conseil de sécurité, OIF mahazony manao fifidiana malalaka. Inona ary condition le fifidiana mandeha zany aloha le préparation technique an'le fifidiana dia malaza aloha ny Zénith bon io zany ataontsika hoe menina fatokisana izy io mandeha io zany amin'ny volana mai 2013 fa izy ny candidat amin'izao aloha Roland Artirika no miteny Sarah Georget Patrick Rarman reny zany zao no efa miteny fa ny zavatra vaovao zao hita teo amin'ny lafin'ny raisam-pirenena dia le niteneny député européenne iny ny nandalo teto satria izy aloha dia nandà mafy ny tenin'Andriamatoa Louis Michel izy io manko ny tsy mampitovy ny anankiray co-président ACP Union européenne ray député européen zany hoe tsy influent mihitsy Andriamatoa ACP Union européenne amin'ny ty député ty député Union européenne samy fotsy ny anankiray député ataontsika hoe ny africain fangaro any izy ny afaka miteny zay tiany raha tia angiara valimana izy azy ny azy fa reto kosa ny teny zany hoe commission européenne zany na mampiteny ty député ty no tsy mahazo misy milatsaka na izy efa ta na zéro zay anatin'ny androm-panjakana na teteza mity na membre gouvernement izy zany na membre CST CCT tsy mahazo milatsaka na amin'ny élection législative na présidentielle ary koa ampiny zany dia ireo olona zay mitakiny amin'izy ity mpanao politika
azonao tsara zany dikan'izany karazana tsunami politique zany de olom-baovao olona ataotsika fa tsy lany olo mangry Madagasikara hitanao tsara zany fa zay ena tsara ny tsy teteza misy ty a nahitana hoe ohatrinohatriny ahoana no toetsainy le mpanao politika zay ao anatin'ny teteza mita zay niditra tao niala tao zay mbola ao anatiny am'izao fotoana zao ary zany izao fa de hoe meky ny communauté internationale fa tsy izy reo olo zany hoe afaka manao débat daholo zany satria telonjato mirina parti politique raha ohatsy zany tena milaza fa hoe reo telonjato parti politique reo tena misy mahizy azy raha miala zany ny olona ao anatin'ny teteza mita mahana olo kafo koa zany tsy lany olo mango a Madagasikara am'izay zavatsy ary mety mahana président républicain tsara ikeny rehetra ary faly mivoaka malagasy raha mahita hoe tsy ao anatin'ny zany 4e république ao anatin'le hoe fifitiahana voalohany reo zay nataotsika hoe nangarom-bilany reo zay mameno posy reo zay ataotsika hoe ngamba hoe mena sakafo tamin'ity teteza mety ity de mbola ireo ihany ve nitondra rehefa vita ny fifitiahana tokony nataotsika safidy malalaka am'ireo zay tsy tao anatin'ny teteza mety tao ny voaka malagasy zay ny makasiany Franck Ramarson eo amin'ny teti-bolam-panjakana lany teo nivony sesy teo maly moa zany ny teti-bolam-panjakana ho any taona 13 lany zany satria tao amin'ny sesy teo mba nisy débat mba nisy filazana hoe aiza moa zany zao ny fandanim-bolam-panjakana aiza moa zany zao ny ataotsika am'ty taona manaraka ty petsaka ny manontany tena hoe raha ataotsika hoe ary pirenena taux de croissance de roa faingo valo ifanjato nefa anatin'ny rapportn'ny gouvernement fa matsika misy mivola dia manao prévision izy tomatombona amin'ny heritonana fa ny inflation officielle juste fito ifanjato fotoana fa de zavatra mifantaka mihitsy zany le zavatra c'est plan économique ohatra koa zany anankiray tafiditra anaty budget ve le vidin'le force auto ary le force auto zao aiza tsy tatsiatsiaritra moa zany mandalo am'izay fa ny zavatra marina angamba ao anatin'io de ny hoe mba nisy adihevitra kely tao amin'ny alohan'ny tsangatahana tao amin'ny CST nefa mahagaga fa tsy amin'ny ilany dia tsy nisy adihevitra fa nandeha ohatran'ny taratasy ana poste nefa raha tokony izy ny filohan'ny congrès ny teteza mita zay mouvance ravalement ngamba izy tao tam'le fitanana satria izy moa nivelany dia mahagaga zany fa de hoe tsy misy débat tsy nisy adihevitra mba nantenaina zany le mpanohitra izy entre guillemets satria tsisy mpanohitra am'izao fotoana zao satria miarakomana daholo ao anatin'ny fanjakana zao zay matsooka zavo zay fa hoe inclusif consensuel tsisy légitime fa miara-mihinana ao anatin'io zay nataoko hoe tsy tokony lasaka tsony zany izy rehetra ary zay koa ny hevitry ny européenne angamba zay koa ny hevitry ny américaine zay koa ny hevitry ny frantsay zany hoe mbola tsy mivoaka tsara moa zay fa vitatsika amin'ny sommet Dar es Salaam maraka Valman Sandrajuel dia rehefa ny zavatra mahamaiky zany de ny hoe ahoana ny fampiakarana ny budget ny CT sy ny CST ny sasany zany hoe tsy mitanjo mihitsy zany ataoko hoe ny tombotsombahoaka io zany tsika de ny hoe miditra ve nietra ahoana no tokony atao inona no hoe ahoana moa rehetra CSP rehetra tsy ao anatin'ny prévision hoe manatsara ny CSP nefany ny hôpitaly manara-penitra ty zany tsy mandany hôpitaly manara-penitra io aloha zany zao no atao akondena izy ny olo zay hoe mandeha io zany hôpitaly Tsandoavambobo hitatsika moa zany rapitra fa zany hoe raha ohatra mandeha am'izay dia ataoko ngama fa hoe le fitsonjovan'ny aim-bahoaka zay ny débat ilain'ny olona ao anatin'ity loi de finance ty nefa zay tsy voaresaka mihitsy tao anatin'izay soranao Franck Ramarson teto amin'ny fandaranao antsika androany soranao fisiny izy mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92